tamin'ny alalan'ny lanonana tsotra nefa nanana ny lanjany tetsy amin'ny villa Berlin Ambatoroka no nanamariana ny andro ny fampitambarana any Allemagne androany. Nisongadina nandritra izany fa matotra ny fiara-miasan'i Madagasikara sy Allemagne izay efa naharitra 350 taona. Anisan'izany ny fikajiana ny tontolo iainana, fiarovana ny harem-pirenena sy ny vakoka malagasy ny sosialy. Ireny rehetra ireny dia nandaniana vola hatrany amin'ny 700 tapitrisa euro. Momba ny fifidianana izay ho tanterahana eto Madagasikara kosa dia mitondra ny anjara brikiny ny vondrana Europeana izay misy any Allemagne izay nanome vola 3.4 tapitrisa euro. Namarany ambassadeur Allemagne miasa sy monina eto amintsika Harald Dekering fa tokony izay mendrika no handresy amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Maro moa ny olona manan-kaja nanatrika ity fotoana ity ka anisan'izany ny filoha teo aloha sady kandida mitondra ny larina 520 Marc Ravalomanana. Teo ihany koa ny ben'ny tanànan'Antananarivo Lalao Ravalomanana.